Fifaliana indray ny ionana amintsika rehetra amin'ity androany ity ary fifaliana ny amanginantsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra isika manao hoe ahoana ny fomba hiatrehantsika ity taona 2024 ity. Tao anatin'ny indroandro ny andro voalohany dia nianatra isika ny tantaran'ny Joba. Ny andro faharoa dia nianatra ny tantaran'ny Josefa isika. Ary amin'ity androany ity indray dia hianatra tantarana vehivavy anankiray isika izay voalaza ao amin'ny Jaona 4 dia ny tantaran'ilay vehivavy Samaritana izany. Ao amin'ny Jaona 4 dia voalaza fa avy any amin'ny toerana anankiray Jesosy andeha ho any amin'ny toerana anankiray. Fa rehefa teny an-dalana izy dia nanapa-kevitra hivily somary mety tsy nanana dia andalo ao amin'ny tanànan'ny Samaria izany. Mialohan'ny idirana ao amin'ny tanànan'ny Samaria dia misy toerana fialofana fangalana rano, fatsakana rano. Teo Jesosy no nipetraka. Teo Jesosy no nakaina. Ary dia nirahany ny mpianany mba andeha haka rano, andeha ho any an-tanàna mba hividy sakafo. Ny andro somary atoandro amin'ny ray amin'ny 12. Tsy tapitapitray dia indro nisy vehivavy Samaritana nivoaka vao ao tanàna amin'ny andro atoandro milolosiny andeha hatsaka rano eo amin'ny fatsakana. Teo zany no manomboka ny tantara ao amin'ilay Jaona 4. Jesosy makaina eo am-patsakana. Vehivavy Samaritana andeha hatsaka rano miaraka amin'ny sininy andeha haka rano. Teo no nanomboka ny resaka ao amin'ny Jaona 4 ny 19. Ny resaka voalohany nataon'i Jesosy dia hoe meo rano ahosotroko. Dia hozy izy ilay vehivavy Samaritana hoe ianao ange jiosy, ahoana moa ny ahafahanao mangataka rano amiko? Dia hozy izy Jesosy hoe meo rano fa raha fantatrao moa iza moa ity mangataka aminao ty, dia angamba tokony ianao indray ny mangataka amiko fa tsy zany mangataka aminao. Ny zavatra tiako resahana aminareo voalohany ao anatin'io tantara io dia zao, ny mpamorona n'izao tontolo izao mihitsy ange no miresaka amin'ity vehivavy Samaritana ity eo amin'ny oro io fa tsy takatra ilay vehivavy Samaritana fa mpamorona n'izao tontolo izao io manodidina sy miresaka amin'io. Ary ndraindray dia tratran'izany olana izany mihitsy isika. Ndraindray miresaka amin'ny olona afaka manampy atsika isika kanefa ndraindray takona ny maso isika. Ndraindray tsika mitady fanampiana etsy sy eroa kanefa Andriamanitra ange tsy lavitra atsika. Ny présence an'Andriamanitra tsy lavitra atsika fa ndraindray tsika dia mitady vahaolana etsy sy eroa ohatran'ilay toe-javatra nisy eto amin'ity Jaona 4 ity. Dia nitoy ny tantara eo amin'ny 19 dia miresaka Jesosy manao hoe andana tsoy ny vadinao, dia mba hatsoy makaty ihany koa izy. Dia namaly ilay vehivavy manao hoe tsy manambady aho. Dia hoy Jesosy hoe marina ihany ny filazanao, tsy manambady ianao, fa efa nanana 4 ianao, efa nanana 5 ianao ary le hipetrahanao ankehitriny mbola tsy vadinao ihany koa. Tamin'izay fotoan'izay no nihiratra ny mason'ilay vehivavy Samaritana. Ka nahatonga azy nahafantatra sy nahita fa ity lehilahy miresaka aminy ity dia Mesia, mahafantatra ny any anatin'ny miafina rehetrarehetrany. Ny zavatra tiako resahana anao amin'ity hariva ity dia izao, ny manao ny fomba rehetra Andriamanitra mba hanakekezana antsika ary mitady ny fomba rehetra Andriamanitra mba hamonjena ny mpanota ary mitady ny fomba rehetra Andriamanitra mba ahafahana manantona ireo sokajin'olona izay mety eritreretina hoe latsaka ao anatin'ny fahaverezan-kevitra tanteraka.
dia niafatra nomeny Jesosy an'ilay vehivavy dia tsotra hoe andana atsoiny ao an-tanàna, navelan'ilay vehivavy teo ny siny, dia lasa niezakazaka tany an-tanàna izy, niantso ny olona tany an-tanàna, ary devotaonany avokoa ny olona tany an-tanàna mba ho eo akaikin'ny Jesosy. Fantaniana-peroko aminao amin'ity hariva ity, andeha ho aiza zany zao ilay vehivavy Samaritana, matoa izy mitondra siny andeha aka rano, andeha atsaka rano izy. Fa rehefa nifanena tamin'i Kristy izy, dia nariny teo ny sininy, navelany teo ny sininy, dia lasa izy nandeha nanaiky ho iraka Andriamanitra, ho iraka Kristy, niantso ny olona tany an-tanàna. Amin'ity androany ity ihany koa raha hiatrika zao taona 424 izao isika, dia veriko hoe zava-dehibe ny mamela ny sinintsika, manary ny siny izay mety manavesatra ny fiainanao. Antanio ny tenanao manao hoe inona ny siny manavesatra, inona ny siny izay mbola loloaviko, inona ny siny mahavariana ny mameno azy, dia mameno amin'io ianao, variana amin'io ianao, sahirana amin'io ianao. Fa raha mifanena amin'ny Kristy marina ianao, dia miantso anao Kristy mba ho fahazavana amin'izao tontolo misy atsika feno fahamaizina izao, mba hahatonga antsika rehetra ho fahazavana, ho iraka Andriamanitra. Ka amin'ity androany ity dia aoka ho ekenao no ampiasain'Andriamanitra ka hanary ny manavesatra anao. Raha hiatrika izao taona izao ianao dia aoka ho fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Atoloro an'Andriamanitra ny fonao mba hahafahan'Andriamanitra mampiasa anao, naiza misy anao dia afaka manary ny sininao ianao, fa ny sinin'Andriamanitra no lanjainao sy batainao. Iriko loatra raha ho fahazavana ianao amin'izao taona 424 izao, ka na aiza misy anao dia hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao ianao. Jehovah Ray ny an-danitro, misaotra noho ny lesona sarobidy izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Ny anaranay tamin'ity androany ity, fa mitady olona ianao mba ho fahazavana eo anatin'ny tontolo feno fahamaizinana. Tsy nifidy anjely ianao, fa nifidy olombelona ohatra anay, ary miantso anay mihitsy ianao mba ho fahazavana. Impirimpiry anefa izay dia variana amin'ny sininay, variana milanja ny sininay, variana milanja ny olanay, mameno ny sininay. Fa androany dia nanapa-kevitra izahay amin'ny alalan'izao fotoana izao, fa hamela ny sininay, ka ny sininao no lanjainay, anaiky ho fahazavana eo am-pelantananao izahay. Misaotra Tompo, raha mivavaka ho an'ity mpiaino ity amin'ity hariva ity, dia ho fahazavana izy eo amin'ny tontolo izay misy azy. Tonononay angatanay noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka rehetra izany. Amen.